Resaka fampiroboroboana ny numerika indray sika satria mitoy izay fampiroboroboana ny numerika izay ataon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny ahitao arakajy mirindra manerana Madagasikara ka ny faritra Vatovavy sy Fidifinana indray no nisitraka izany izay ho tantenin'ny Sira Artoramambasoa amintsika sy Rodriguez Zafimaly. Nahatratra iraika ambinipolo amby zato ireo mpiofana mahakasika ny numerika teto amin'ny distrika ny Vanadina. Nahitana sokajin'olona maro toy ny mpianatra sy ireo tompona ndraiky mpanjakana. Tanjona ny ampidirana ny numerika ho fitaovana entina anamborana ny asa sy ny andavanandrom-piainan'ny mponina. Ankoatr'izay, ho fanohanana ireo masera ao an-tsenavolo nanolotra tablety ho an'ny ity sekoly ity izay tantanin'ny masera ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra izay naharahana fampiofanana manodidina ny fampiasana ny numerika. Ilay izy tsy vitan'ny hoe nanome fotsiny ihany fa mitondra ihany koa ny ataontsika hoe ireo fampianarana. Na ataontsika hoe ny fampianarana ara-numerika zany hoe vulgarisation numerika ho an'ireo mpianatra eto amin'ny BBP Masindrana ary koa ho an'ireo mpampianatra amin'ny fampianarana sur base ordinateur fampiasana ny internet sy ny manodidina ny numerika rehetra. Mitarika ny fampiofanana mandritra izao fitetezam-paritra izao ny talen'ny ministera ao Fianaratsoa sy ireo tompona andraikitry ny fampiroboroana numerika avy any amin'ny ministera Foibe. Izao hetsika izao izay hitoy ao Manakara sy ao Mananjary.